Ho amin'ny fanahinareo ny ry havana ny fanapahany Kristy sy ny fanahy masina. Amen. Fahamarinana mihoatra noho ny mahazatra. Fahamarinana mihoatra noho ny mahazatra. Zany indray ry havako malala no asongadiny ny finainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 5:7-7 hatramin'ny 9:7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamory rehetra aza tsy mba hanao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fahamarinana mihoatra noho ny mahazatra. Izany no isintomany Kristy ny sain'ny vahoaka izay niaino azy tamin'ilay fampianarana tao an-tendrombohitra na ilay toriteny tao an-tendrombohitra. Fahamarinana mihoatra ny mahazatra, fahamarinana ao amin'ny Kristy irery ihany no ahitantsika an'izany. Misy slogan na sekoly tsy miankina anankiray nahazatra antsika rehetra hatramin'izay manao hoe tsy ny namanao no hifaninananao fa ny tsara vitanao omaly. Matetika tokoa isika ry havako dia mifaninana amin'ny namana sy ny hafa manodidina antsika ka tonga referansa ho antsika ny hafa na ny manodidina. Ataoko izao satria izao no ataony, tsy ataoko izany satria tsy manao an'izany izy. Fa eto kosa sintomin'i Jesoa ny saintsika mba hijery fisainana miabo kokoa, fisainana mihoatra ny mahazatra. Ny nahazatra teo amin'ny Jiosy dia izay voalazany lalàna: tiava ny namanao. Ary tonga fisainana raiky tapisaka tamin'ny Jiosy rehetra ny fankahalana ny jentilisa, ka ilazany manao hoe mankala ny fahavalonao. Atao ampirisiana anana fankahalana ny olona tsy mitovy amin'ny tena. Zany no nahazatra. Fa Jesoa kosa mihoatra noho izany raha miteny hoe izao kosa milaza aminareo hoe. Misy fahamarinana telo izay ampianarin'i Jesoa antsika eto. Ny voalohany dia ny hoe raha misy nanao soa taminao kanefa avalianao ratsy dia fahotana ho anao zany, ary Satana no ao ambadika izany. Raha misy nanao soa anao kanefa avalianao ratsy dia tonga manoto ianao satria manaiky ho ampirisiny Satana.
Ny famarinana faharoa dia ny hoe raha misy manao soa ka valinao soa dia azonao ny valim-pitianao. Izay no fenitry ny zanak'olombelona, manao soa amin'izay atao soa. Ny malagasy ary ny teny hoe ny soa atao le venam-bola. Fa ny fahamarinana fahatelo izay isintoman'i Jesosy antsika dia fahamarinana mihoatra noho izany. Raha nisy nanao ratsy taminao dia valiana soa izy. Tsy ny mamaly soa ihany no valiana soa fa na dia ny nanao ratsy ary. Ary eo ny mity azy, mity ny fahavalo azy, tsy ny namana ihany, tsy izay mitovy amin'ny tena ihany fa na dia hatramin'ny fahavalo azy. Eo ny mivavaka ho azy reny. Zany no hitantsika hoe mivavaha ho an'izay manenjika anareo, na any amin'ny dikateny sasany dia hoe ho an'izay manompa na manozona anareo. Zavatra lehibe zany. Revako malala, fampianarana tahaka izany no ampianarin'ny apôstôly any amin'ny bokin'ny Jakoba. Fampianarana manana fisainana mihoatra ny mahazatra, izay nangalatra hoy izy, aoka tsy hangalatra intsony. Ary tsy vitany hoe tsy mangalatra intsony fa ny hoe aoka izy mba hiasa, ary tsy vitany hoe miasa fotsiny fa mba hisy omeny ho an'ny tsy manana, mba tonga an'ireny tsy manana ireny tsy hangalatra ihany koa. Misy fioarana mandrakariva ny amin'ny fenitra mahazatra sy ny raiki tapisaka izay tiana hisintomana ny sain'ny mino. Ary zany mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe inona ary no ataonareo mihoatra noho ny an'ny sasany. Revako malala ao amin'ny tompo, mety ho fahasahiranana na tsy mahazatra antsika tokoa zany hihevitra izay tsy tia antsika, na hihevitra ny fahavalo sy hihevitra izay mankahala sy manao ratsy antsika izany. Mety anahirana sy ho sarotra amintsika manatanteraka. Kanefa fenitry ny fahamarinana ao amin'i Jesosy zany, fahamarinana izay mitady izay hioarana mandrakariva, fahamarinana tahaka izay efa nataon'i Kristy, ilay nanao mihoatra, efa nanao izay niala tamin'ny mahazatra ka nanolotra hatramin'ny tenany aza amonjena antsika, hatramin'ny ainy aza amonjena ny mpanota. Ao amin'i Jesosy irery ihany no ahafitahantsika manao an'izany. Raha toa ka misy ny fisalasalana sy ny fanahiana rehetra ka manakana anao tsy hanao izany, dia satria tsy mibanjina an' Jesosy ianao. Jesosy banjinina, fa zany no teneniny eto hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ao amin'Andriamanitra irery ihany misy ny fahatanterahana, koa ao aminy isika no mianatra anatanteraka ny fioarana rehetra, mandingana ny sakana, mandingana ny olana, mandingana ny tsy azontsika izay ny oarana rehetra. Ao amin'i Jesosy no ahafitahantsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho ianao Andriamanitra ilay nanao mihoatra, nanao dingana miala amin'ny mahazatra, miavaka mihitsy mba hamonjy anay, hanatona anay ary mba hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Vonin'izay Jesosy iain'ny teninao ka hanao dingana vaovao indray ho amin'ny fanomponanao, indrindra amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, indrindra amin'ireo izay sokajon'olona manahirana anay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.